zay ny amin'iny fa nisy ny fivoriana no tanterahany fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena zay no tanterahana teny amin'ny banky iraisam-pirenena natao indrindra mba handiniana ny antsoina hoe redevabilité sociale. Anisan'ny nandray anjara tamin'izany ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa izay niresaka manodidina ny fanajariana ny tany sy ny foto-drafitrasa. Atmo zany dia arahana société civile maromaro izay miara-miasa amin'ny banque mondiale momba ny transparence et redevabilité sociale TRS. Misy karazana réseau TRS zany tiapetraka eto Madagasikara iarahana fikambanana maromaro. Ka io zany samy manana ny commission zay misy azy ohatra ny misy anay zao dia aménagement du territoire sy ny infrastructure ary ny resaka momba ny tany zany ao anatiny. Ka zay zany nametraka fotsiny ny fomba fijerinay dia hoe tokony nitantarantany eto Madagasikara dia maingy amin'ny lovatsofina antaranakianina ary tsy nisy borna fa vody hazo na vato tantarateto dikan'izany tokony nisy lalàna ho atao ifanaraka amin'izay amin'ny fanomezana ny tany olona na filazana fa anazy ny tany satria matetika dia vitaniny amin'ny latabatra ny taratasy manazy ny tany nefa ny tena tompony mbola mipetraka eo amin'ilay toerana dia esorina izy rehefa avy eo tratrany expulsion. Ka izay zany isan'ny olana ngezabe eto amintsika ary fatatsika fa ny olana ara-tany betsaka be ao amin'ny tribunal ka amampiaro ny mpanjifa zany apetraka ary indrindra tena ngezabe ny aménagement du territoire dia fampiasana ny vola samborona anamboarana lalana anaovana infrastructure affichena mazava io ary hoe nampiasaina tamin'ino io vola io lanina tamin'inona satria ohatra ny anay Québec zao dia anao lalana ty tsika 100 millions anaovana azy par kilomètre zone tetezana zao dia inona ny andaovana hetra rehefa aveo nampiasaina amin'ino ny hetranareo voaka malagasy satria mampiaro ny zony mpanjifa ny azadiny fa zay ny mpandohetra farany itsika mpanjifa zany ka sarotony zay am'izay ary mila ny mangarahara mifanaovana ny asa goavany eto Madagasikara manomboka zao volana alaina taiza inona ny takalon'izay ary alovina sao dia mbola tsy vita kory le fandaovana azy dia tonga indray ny fisamborana vola anaovana ny réhabilitation le lalana tsy mombokevitra amin'izany tsony zay satria fatatsika fa ny lalana anankiray mitrosana vola 20 taona nefa afaka 10 taona dia fitrosana vola anaovana ny réhabilitation dia afaka 10 taona hitrosana vola réhabilitation iny telonjato telo arivo sy tapitrisa sy firialina taona sy taona sy tapitrisa taona andohotrosa foana zany taranaka malagasy miresaka infrastructure ka ho zay hoe manomboka zao jereo tsara zay tena infrastructure mety eto Madagasikara reto Tanarivo zao dia hoe béton mety eto amin'ny toerana dobon-drano fa tsy goudron zay zany manana prise kokoa ny béton 350 doziny zay io goudron io.